Ny vaovao avy any Mandraka moa dia may ny valan-javaboary ao Mandraka raha ny fantatra dia efa hatry ny omaly izy io no nirehitra. Mbola tsy fantatra aloha hatreto izay antony nahatonga ny firehetana na ny tompon'antoka tamin'ny fandoroana azy. Holazaintsika moa ny hafa ankoatran'izay sy ireo rehetra izay tokony holazaina ry tompoko vavy sy tompoko lahy. Fa mialohan'izany aloha dia mbola toy ny mahazatra ary tsy miova abonné alohan'ny chaîne-natsika asio j'aime ny vidéo ary aza adinona ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika izany fanaovana abonnement chaîne izany mialohany hirsantsika amin'ny votoatindresaka izay ataontsika ato anatin'ity vidéo anankiray ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Ity loharanom-baovao izay navoaka ny pejy anankiray mitondra anarana hoe ce qui se passe ATM ity moa no hanombohantsika ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity vidéo anankiray ity. Voasambotra tany Antananarivo ny zoma lasa teo ilay polisy mpianatra ratsy izy moa izany fa Ravelson Loyola Ferdinand. I Ravelson Loyola Ferdinand moa dia ilay polisy mpianatra raha namono ny sakezany tamin'ny antsy rehefa nifamaly izy roa ny talata 15 Oktobra lasa teo izay tao Toliara atao andromaso ao amin'ny brigade criminelle na hoe BC Anosy ao Antananarivo moa ny tenany. Niara-niasa ny polisy nafahana ny sambotra azy ankoatra ny heloka bevava anaovana famitorana azy dia nandray fepetra ny amin'ny maha polisy azy ihany koa ny polisy mpirenena. Izany moa ny vaovao mikasika ilay polisy mpianatra raha izay namono ny sakezany tamin'ny antsy koa dia zareko aminareo rehetra. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika aniny polisy mpianatra raha iny ndeha resika hivadika kely amin'ny resaka baolina kitra. Nivaly ny fitoriana napetraky ny FMF teo anivony kafy tamin'ny 12 Oktobra mikasika ilay baolina maty tamin'ny minitra farany nandritra ny lalao ny fandonan'ny ekipa pirenena malagasy tamin'ny Gambia ny 12 Oktobra lasa teo. Ara-dalàna iny fanapahan-kevitra no resina teny ambony kianja iny hoy ny vomerany mpitsara amin'ny kafy na dia teo aza ny fisalasalana teo amin'ny fitsarana ny zavantranga ka niteraka savorivory rariny ary anatin'ny lalàna nohon izany ireny zavaniseho ireny tsy miova fa mijanona ho raisiray araka izany ny voka dalao. Izany moa ny valin'ny fitoriana izay napetraky ny FMF teo anivony kafy ny mikasika ilay baolina maty tamin'ny minitra farany nandritra ny iny lalao izay nifandonany ekipa pirenena malagasy tamin'ny Gambia iny. Rehefa voalazantsika ihany koa moa ny mikasika aniny baolina kitra iny ndeha resika hivadika kely any Toamasina. Hiresaka mikasika ny solombavambahoaka Rola Ratsiraka isika sy Andry Rajoelina fa ny Rola Ratsiraka no hiresantsika voalohany. Rola Ratsiraka dia anisan'ny ireo olom-boafidy nandray anjara betsaka indrindra tamin'ny fahasalamam-bahoaka teto Toamasina raha araka ny fanambarana izay nataon'ity solombavambahoaka ity ny tao anatin'ny pejiny. Nanome fitaovana isan-karazany mikasika ny fahasalamana toy ny appareil matériel médical ary kidoro ho an'ireo hôpitaly sy CSBD ary ireo toeram-pitsaboana tsy miankina. Farafahakeliny 1 miliara FMG nandritra ny 5 taona lasa. Fanahanana ny mpiasa ny fahasalamana, fanomezana fitaovana sy tamben-karama ihany koa. Tsy vitan'izany ihany koa fa nitondra ny teny tany amin'ny anterimeram-pirenena sy ny haino amanjery rehetra ny hetaheta sy ny fitarainan'ny vahoaka ny Toamasina nandritra ny Covid-19. Tsy latsa-danja amin'izany moa hoy ity solombavambahoaka ity dia ireo scanner oxygène sy ny sisa izay tsara ho voatanisa. Ary tsy vitan'izany ihany koa fa teo ny fanohanana ny mponina tamin'ny alalan'ny fanomezana saron-tava ary ny fanampiana ireo narary ny Covid-19. Fitsaboana memem-pona niaraka tamin'ny mpitsabo malagasy. Ary tsy vitany izay mpitsabo malagasy izay fotsiny fa mbola niaraka tamin'ny mpitsabo vahiny ihany koa. Fametrahana toerana fanariam-pako ary ny fandraisana andraikitra mba nanohizany Mersisipsa ny asa nanahirana azy. Famatsiana rano tamin'ny fokontany rehetra ary niady tamin'ny valanaretina toy ny Covid-19 ny taona 2024 ary ny pesta ny taona 7 ambin'ny 12.
Ary tsy adina amin'izany ihany koa ny taona 3 dia niady tamin'ny valanaretina koa ny tenako ary kolera ny taona 2. Fiaramiasa miaraka tamin'ireo mpitsabo avy any ivelany avokoa izany rehetra izany hoe hafatra izay nambarany ity solombavambahoaka ny Toamasina ity tsy iza moa izany fa Roland Ratsiraka. Araka izay nolazaiko teo moa dia ilazany mikasika ny Roland Ratsiraka sy André Rajoelina isika ary André Rajoelina no hiresantsika amin'ity manaraka ity. Nazava ny hafatry ny filoha André Rajoelina nandritra ny fitokanana ny Gymnase Arena Toamasina ny androany. Ho avo izy ny fifidianana ka tandremo voarebireby satria mila fampandrosoana i Toamasina ary tsy ekena ny hilazany ireo kandida hafa fa ho arodana ny Gymnase rehefa ilay kandida izay nolany hoy ny hafatra izay nambarany ity filohan'ny Republika ity. Rehefa mivavaka ho izy indrindra fa ny katolika dia amin'ny anarany ray zanaka ary fanahy masina ka nohon izany dia iray ihany no izy hoy ny filohan'ny Republika. Izany hafatra izany moa dia hafatra mifono fanohanana ankolaka ny kandida Irmara ao Toamasina tsy iza moa izany fa Alain Andriafanomezantsoa izay mitondra ny laharana voalohany na hoe numero 1. Izany moa ny hafatra izay nataon'ity filohan'ny Republika ity ny tao Toamasina raha fintifintinina ireo rehetra izay nolazainy. Rehefa voalazantsika ihany koa moa ny mikasika ny filohan'ny Republika iny ndeha ary isika hilaza ny zavatra hafa izay tokony holazaina sy ireo rehetra izay tokony ampahafantarina. Ny hamaranantsika tanteraka ny filazana ny zavamisy ato anatin'ity video anankiray ity moa dia resaka tahina Razafinjoelina. Araka ny vaovao navoakany African Intelligence dia efa tamin'ny 7 itahina Razafinjoelina no nikasany ho kandidany ben'ny tanànan'ny Antananarivo. Efa nanomboka ny taona 2000 izy no niara-niasa ankaiky tamin'ny filoha teo aloha tsy iza moa izany fa Marc Ravalomanana ary niheritreritra ny hitondra ny lokon'ny tim teo amin'ny toerany Rina Randriamasinoro saingy tsy hitahina no nisafidiny Marc Ravalomanana. Mety ho hafa tokoa ve ny fisehoan'ny tantara raha hitahina no nilatsaka teo amin'ny toerany Rina tamin'izany fotoana izany hoy ny fanontaniana izay napetraka ireo olona maro. Nanana ny tanjaka arabola sy aratserasera bebe kokoa mantsy izy teo ampelatanany ary mety nanana herijika hafa ny faninana tamin'ny Naina Andriantsitohaina satria anisany miteraka hevitra be dia be moa ity firotsahan'ny tahiny Razafinjoelina ho kandidany ben'ny tanàna ity ka mahatonga ireo olona maneho hevitra ny hoe raha nandefitra izy tamin'izany dia izao mandeha amin'ny anarany antoko tia tanindrazana izao aty amin'ny taona 2024. Tonga ve ny fotoana ho tahina ary efa vonina hanao safidy hafa ivelan'ny tim sy Irmara tokoa ve i Antananarivo indrindra ireo 70 isanjato tsy tonga ny fidy izay tia ny tahina resena lahatra manokana. Izany moa ny fanontaniana izay mipetraka ho an ireo izay mpiady hevitra mikasika an'ity firotsahan'ny tahina ho kandida ben'ny tanàna ity. Hafaka maneho hevitra ao anatin'ny komantera moa ianareo rehetra izay manan-kevitra. Tompoko vavy sy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo rehetra navita nahen'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy halavenay resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.